aloha mikasika lay voka-pifidianana sy le didina voka amin'ny conseil d'état didiny voka amin'ny conseil d'état ny tsisy azy valozana nakely azy endrikely kisany tsy mazay tenenina satria samy mahatsapitsika fa Antananarivo ny resahana zany commune urbaine Antananarivo zany na CEA dia manana statut particulier izy zany ka tokony tsy avelo baranahana ohatr' zao tsy hoe mampitovy zahatra amin'ny tisy zay aina raha tsara izy satria raha ny le talata volon'ondro misy averina moa tsy mitovy velively ny tanàna Antananarivo tanàna Antananarivo no atao hoe gouvernement local araky gouvernement local izy mitovy tsisy vala amin'ny fitondram-panjakana satria eto misy ny capitale Madagasikara ary eto ihany keo misy any fanapahan-kevitra rehetra no miengy ka raha tsy milamina tsara zany ny amin'ny commune Antananarivo tsisy mandeto Madagasikara dia tonga eto reto conseiller reto zay tena nahavariana mihitsy ny fitiavany sy ny alahelo hoe président ohatena maika dia maika zay satria misy zavatra tsy dia tena atokisinay eo amin'ny tantana commune Antananarivo amin'izao fotoana izao fa baranahany be loatra eo mitona entana ny olona amin'ny arivo voalere tsy ambadanono zany fomba tsy fanao zany tsy miendrika zany mitona entana izy amin'ny telo maraina dia avoakany loha le entana zay tsisy tokony andraikitra intsony ao tsisy mpanapa-kevitra dia tonga aty reo lay olom-boafidy amin'ny conseil municipal zany milaza mitaraina hoe inona no azo atao inona no azo anatonana ny any ampitonana ambony any mba hamonjeny ena fa tena gabraraka be eo zay sorako azy mihitsy zany zay mahatonga anareo eto zay mahatonga azy eto koa faharoa eo amin'ny resaka rahantsika tsara mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa rava ny gouvernement zava-misy fa samy manana ny andraikiny verenatsika raha ny mahakasika an'le resaka fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo fanontaniana voalohany zany apetrako dia hoe ngamo teto Antananarivo rery any no nisy fifidianana tsy tomombana fanontaniana zany zay ny apetrako ary iny fifidianana be ny tanàna iny rery any ve no fifidianana tsy tomombana teto misy dikany ny ametrahana an'izay fanontaniana zay satria ny antony mbola iresaka tsika rehefa avy eo mikasika an'le resaka gouvernement sy ny ohatrizay fa ny antony ane dia tsotra matoa ny olona mitaky ny fanovandravitra ary zany no zavatra nitakiana teny Ankanja matoa ny olona mitaky ny fanovandravitra dia noho ny fahatsapana fa io rafitra io nampijaly ny vahoaka malagasy nampitondra faisana ny olom-pirenena avahako tsara ny vahoaka sy ny olom-pirenena io zany tsy zavatra tsy mitovy io fa afangarotsika foana la population et le citoyen misy différence be ao anatin'izay tsika rehetrarehetra samy population daholo samy vahoaka daholo tsika rehetrarehetra samy vahoaka malagasy daholo fa ny citoyen zany amiko dia ny olona hoe manana engagement amin'ny vie publique anao rehefa tsisy engagement amin'ny vie publique je ne te considère pas comme citoyen fa anatin'ny population anao tu fais partie de la nation ny resantsika zay hoe reo rafitra takitsika fandravana takitsika fanovana io na manao na miezaka raha zany ny mpitondra amizao satria zay zany fanapahan-kevitra ny raisy ny filohan'ny fanavozana hoe ravana ny gouvernement dia anendry prime ministre vaovao indray zany selon la règle constitutionnelle donc en tournant boucle ane zany atsika mitourner en rond eto satria raha anaraka an'izay hoe procédure prévue par la constitution zay dia ny majorité amin'ny assemblée nationale no hiproposer
olona atao premier ministre. Io moa zany araka nefa teneniko foana hoe nos bourreaux d'hier. Efa nisy fanehoan-kevitra nataoko teto mahakasika an'izay hoe ahoana moa zany ny atokisanay an'ireo député reo solom-bava-bahoaka reo hoe zay reo zany no niraitsy kombakomba nandany an'izay loi injuste rehetrarehetra teto, lalàna injuste, mbola lanindry zareo foana. Reo tsary nanao compte rendu zany, tsary nisy loi de règlement zany niboaka. Ino zany andanina vola be anakaramana an'ireo. Ary resahako hoe Assemblée nationale à géométrie variable. Déjà, c'était nos bourreaux d'hier qui prétendent être nos sauveurs d'aujourd'hui. En plus, zay, reo à géométrie variable. Mapara de tsy hay ireo zao zany hoe miaraka amin'iza koa, satria efa lasa nilefa manko le olo niarahandreo. De reo zao zany miaraka amin'iza koa. Fa reo jamais hiaraka amin'ny vahoaka. Ka misy dikany, zay mihitsy le mahatonga anay zany am'izao hoe tsy agina manoloana an'le zava-misy. Satria miezaka mitaky reo le zandry reo. Reo nanao sacrifice tenandreo tamin'ny lacrymogène sy ny tifitry jiaby tamin'ny 13 mai tary. Hafa aveo ny mibénéficier tamin'ny tolona nataondreo. Et moi je vous dis bien hoe la Gen Z c'est pas hoe tsy ohatran'olona karamaina na hoe fa matoa reo resy lahatra. Reo a majorité ce sont des jeunes intelligents. Ary zany mihitsy tsy azo négligena andreo. Ka sao de efa nometsiny eto atsika amin'ny afaka maray amin'ny afaka maray hoe fa reo zany reo mila henona reo. Surtout zany hoe les préoccupations dreo mila valina. Resaka sous-emploi, resaka tsy fananana asa io, chômage. Io mila solution io, ary tsy akorona, ary tsy à moyen na à long terme, fa à court terme zany. Et moi je vous dis bien, ce ne sont pas les idées qui manquent. Fa les soutiens, les appuis. Ary zany le hitakiry zareo fanovandrafitra, reo mila rafitra mifavoriser an'izany. Zany koa ve de tsy ho hay zavatra simple ohatran'izany. Fa les volontés politiques. Ary zay le problème tsika manao politique à Madagascar. Maro zao falifaly fa hoe rava ndray ny gouvernement, de mety ho lasa équipe atsika ndray, mety hisy tafiditra anatin'ny gouvernement, de ho lasa atsika jiaby ho nommé, fa rien ne changera. Non? Tsy mpanao politika rehetrarehetra kosa nefa ny manana fisainana ohatran'izany. Fa aleo zay zavatra nitakina, zay no ilana valiny aloha. Io moa zany efa tsy hay intsony na hoe manœuvre dilatoire. Aminay juriste zany il y a ce qu'on appelle une manœuvre dilatoire. Ty resaka concertation nationale ty. Io zany tsy mba misy calendrier mazava. So de mba manœuvre dilatoire izy ty, tsy atongavana amile tena fanovana. Satria zay foana manko sous prétexte hoe miandry concertation nationale, de zay tapaka ao anatin'izay no ampiarina rehefa aveo. Je suis tout à fait d'accord. Ary tena ny félicité ny président-nireo fondation mihitsy za rehefa nandray an'izay décision zay hoe rehefa tapaka atsika anatin'ny fikaonandoam-pirenena hoe ravana daholo ny rafitra rehetrarehetra, ravatsika reo. Zay kosa aloha teny nomeny zay. Fa sao de mba manœuvre dilatoire. Satria premièrement miezaka ihany zany micomprendre le chronogramme. Fa aminay donto ty manko zany sarotra, nenay rehefa raha tsisy précision de
sarotra aminay midiscerne anazy. Zay zany so de mba tokony valiana koa zay fanontaniana zay hoe ahoana marina ny fandehan'le concertation, sous quel format, de omeo calendrier exact hoe omeo intervalle hoe am'izao fotoana zao no fa raha amin'ny fomba hitondrana anazy am'izao fahitanay anazy aloha zany ohatrany hoe manœuvre dilatoire ihany le izy hoe tsy hatongavana am'le tena fanovana, satria le fitakinany efa mazava ny mpitolona fanovandrafitra, raha vao reo rafitra tsy naomby reo fa inona moa zany mbola ilanan'ireo. Nena aloha zany ty suggestion anareo mpitondra, nareo surtout anao colonel président et les autres conseillers, matony hoe zay olona maneho hevitra rehetrarehetra miteny fa manohana ny fanavaozana, zany hoe manohana anareo zany, efa tsisy olo atokisan'ny malagasy trony eto, surtout zany hoe politicien reo, ary zany na tonga ny GNZ au moment zareo nitolona hoe tsy mila mpanao politika, satria efa tsy atokisan'olona tsony mpanao politika Madagasikara noho ny fitiavatena, fitiavana tombotsoa. Zavatra teneniko rehetrarehetra zany voapirofy daholo zany amin'ny zavatra iainantsika zao. Reny zao nampalahelo nisy fotoana hoe tsy haiko ohatran'ny sénateur, tsy haiko inona ny asany tamin'ny sénat tao, nangataka zany hoe mba hitohizan'ny fahazahoany avantage nefa amin'ny fotoana anaovany intérim. Zany hoe tena mampalahelo zavatra ohatran'izany. Zany mentalité-na mpanao politika Madagasikara eto. Tsy mba misy hoe fitiavan-tanindrazana mihitsy. Ka zay zany hoe matony mpitolona hatram'izao zany, niza maneho hevitra miteny fa manohana anareo, mba jereo ihany koa hoe inona marina ny etaetan'ireo olona reo, satria farany manko ho leo foana koa le olona. Ary aza vela ho tonga am'izay stade zay, aza vela ho tonga am'le stade hoe efa leo, zay vao hiova hevitra indray koa le olona zay hoe nametraka fahatokisana aminareo. Ary indrindrandrindra aza dino fa manana ny lanjany ihany koa reo élite reo. Et moi je dis bien que la GNZ fait partie de l'élite. Rehefa ny élite no exclu anatin'ny système, io zany jamais en sécurité ny système anankiray, satria ny élite anankiray ny afaka mitarika olona peut-être amampolo, ny amanjato, ny amanetso, noho ny hoe majorité. Zay zany paramètre tsy azo negligena amin'ny fanaovana politika ty. Tsetratsetratraritra iny fa valitsika ny fanontaniana teo hoe fangamo zany hoe ny teto Antananarivo rery any no nisy fifidianana tsy tomombana. Zay ty anisany nanao, ary za tena olona en bonne position tsara hiresaka an'izay sujet zay sy hamaly an'izay question zay, satria za anisany nandray anjara tamin'ny contentieux électoral rehetrarehetra nisy ta Madagasikara ty, nanomboka tany amin'ny présidentielle, tamin'ny présidentielle sady délégué amin'ny candidat cité tao amin'ny CENI, sady nanao contentieux électoral koa zany hoe tamin'ny voka-pifidianana. Ary nanara-maso ny zavatra vavolombelona am'izany angamba ny mpiasa ny CENI tao, fa zay matetika tena fandona mihitsy, miady mihitsy aho.
satria petraka le zavatra tsy tomombana ary ohatranay moa zany sarotra aminay hoe angina rehefa misy zavatra hitanay tsy mety zany zay en droit foana micontester fa zany ny zava-nisy tao ary zay no mbola iresahanay foana hoe mbola ilaina ve ny anisinan'le indépendance ny CENI so de tokony esorina le i aloha tonga de ataovy hoe conseil électoral national azasiana indépendance satria tsy mipetraka zay indépendance zay ary misy antony matoa reo tanora reo ny olona rehetrarehetra mitako hoe raha vao io fa tsisy ilanan'io ary miconfirme an'izay hoe tsy mahatomombana ny CENI zay ny arena vokany conseil d'état zany efa tsy anaovana ady hevitra ntsony zany fa le CENI mihitsy ny tsisy ilana anazy satria alohany nandeha tany amin'ny conseil d'état alohany nandeha tany amin'ny conseil d'état ny contentieux électoral tamin'ny communal io tsy maintsy efa nisy recours préalable foana natao au niveau ny CENI de reny rehefa aveo no traité ny CENI fa matoa zany izy tsy nandray mesure par rapport am'izay ary tsy zay rery any ny contentieux électoral teto fa iny moa zany ny tena hoe sensible iny de iny izy hitatsika iny zay mahatonga le fanontaniako hoe fa iny rery any ve no fifidianana tsy tomombana teto Madagasikara ka tokony nofoanana idiratsika am'izay ara ny mahakasika ny fandravana ny gouvernement afady somary tafy miekely any aho raha amiko manokana zany reny tokony nandraisana lesona reny comportement graduel tamin'ny fotoanan'izy nitondra reny le tiako tenenina hoe le manao infantilisation teneniko ato hoe manipulation zany ny olona matoa ny olona manipulenao zany tsy fitiavana zany fa raha tena tia ny vahoaka malagasy aza manipulena zany izy atsarao fotsiny fiainany atsarao ny fiainany ny besoin ilainy andavanandro ataovy zay amorany akseny am'izany Madagasikara manan-karena fa zay no tsy maintsy iresahantsika le sujet manaraka avy eo le fahatrapahatsika an'izay hoe hatramin'ny oviana zany Madagasikara ty ahatra ambony arena foana ary le arenany zany hoe olombitsy foana ny mahazo tombony aminazy fa izy me mahatra foana na ny taniny ara miala tsikelikely aminazy hatramin'ny vina zany no aneketsika an'izany zay no tsy maintsy iresahantsika politika io zay tsy maintsy mampiteny atsika io le tiako tenenina am'le infantilisation moi je dis bien en politique il n'y a pas de hasard tsisy hasard zany amin'ny politique fa tout est préparé io ohatra ny artiste hiakatra scène io dans les coulisses zany efa misy préparation atao fa tsisy raha hoe mandehandeha par hasard zany
De tsika zany rehefa mahita le communication ohatrany misy circonstance maromaro zany créena ma zany sa hoe montena de ta une décision tout le monde est pris sur le fait. Fa teneniko hoe tsisy azara zany. Ary aleo zany hoe ny fomba fanaony teo aloha hoe tsy mety, aleo tsy averina tsony. Fa misy any ny olona matakatra, misy any ny olona matakatra, misy any ny olona mbola manana faculté d'analyse. De aleo zany fanatra foana. De ho resahatsika arany mahakasika an'izay, iny moa zany hoe fahefan'ny filoha iny, ary izy kosa efa niteny hoe hanaovana tombana ozy izy ny gouvernemanta, de isy any fa ny 2 mois ny teneniny tam'izay, nefa zao efa presque efa 4 mois. Isaorana kosa aloha ny ekipan'ny Prime Ministre Rajoelina satria raha ny bilan zareo tao anatin'ny 4 mois zay, za tena samy teny hoe positif. Ary tena félicité. Za aloha zany tamin'ny voalohany tena tsy d'accord tamin'le PM. Tena tsy d'accord taminazy vu que c'était l'ancien PCA de la BNI personnellement ni azy amin'ny ma gauchiste na je suis plutôt de gauche zany ny idéologie. De ohatrany manana doute foana zany za raha vao hoe ny capitaliste no aminazy zany banquier zany capitaliste zany. Fa hitatsika kosa ny bilan ny macroéconomique zay ma capitaliste ny capitaliste koa. Macroéconomiquement zany tena hoe positif ny bilan. Fa raha mijeritsika zany hoe amin'ny fiainan'ny olona andavanandro, eny nisy impact ihany aloha zany nanatsara ny fiainan'ny olona de fiakaran'ny karama sy ny fanafoanana ny resaka monopole. Nisy impact ihany tamin'ny andavanandron'ny mponina le izy. Fa inona ary zany no ifandraisan'le zavatra andresahantsika teo aloha sy ny zavatra ho resahantsika zao zany hoe mikasika ny fanovana gouvernemanta io. Le itakina le fanovandrafitra hoa misy rafitra ao tsy naomby. Ary io rafitra tsy naomby io zany io namela. Io zany navelany. Dommage matsika eto zany hoe tsisy interaction fa io zany namelan'le forongony. Io rafitra io namelan'le forongony. Ary le forongony reo zany misy sarotra ny idéraciner anazy. Satria reo forongony reo le nikarakara fifidianana nanamary toerana zany an'le fahefan'ny zareo mpanao ampimambany harem-pirenena teto. Mba tsy hitenenana zany hoe fa valim-pirenena mihitsy. Rehefa mangalatra ny malagasy zany de fa valim-pirenena. Mangalatra ny harenan'ny malagasy fa valim-pirenena. Manodikodina ny safidin'ny malagasy fa valim-pirenena. Ary tsy tokony ho jerijerena fotsiny am'izao zany raha mbola tena hoe ametraka tany tandalana eto atsika. Zay ne le andrasan'ny olona zany mila sanction exemplaire. Zay nanao tsy mety rehetrarehetra. Zay kosa ny fanarahana teto rangafa leo mba tsy mifamitaka. Zay nanao tsy mety rehetrarehetra teto de aleo hijindra ny vokatry ny nataony. Manana machine atsika afaka ampiasaina am'izany ny justice io. Atsika tsy fampitsaratsara eto fa misy fitsarana ao. Na zay reto araka raha hoe misy trasy any nangalatra nanodikodina volam-panjakana de tsara ao.
tsarao raha tratra zay hoe ary tena nanodikodina volam-panjakana voapirofo de inona moa no tokony atao fa de manaiky zay ny rariny zay. Ny zava-misy nefa ny mbola mipetraka eo reo forongony reo, ary reo forongony reo zany efa nisy namadika palitao. Zay le pratique politika Madagasikara tsy mety moa. Ary misy dikany matonga ny constitution nametraka an'io hoe amin'ny fotoana alan'indry zareo de miditra zareo anatina groupement parlementaire par rapport amin'ny parti nalany anazy.